nanao tatitra makasika ny fizotran'ny fety amin'ny ankapobeny zany hoe nandritra ny 4 décembre sy ny 5 décembre ny commissaire central Ratsirambahina Germain ny mpanao gazety no natsony ary nampitany afatra sy ny tatitra tao anatin'izany teny anivon'ny hôtel de police teny Tsaralalàna azo ambara fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fety raha ny fanazavana amin'ny ankapobeny lama ny fety teto andrenivohitra sy ny manodidina araka ny tatitra ny polisy pirenena saingy araka ny fampitambavao voarain'ny mpotandro filaminana ny alohan'ny fety dia ny elo ny feo fa isana poka ireo tobin-dasantsy eto andrenivohitra fa tsy maintsy noamafisina amin'ny fiambenana azy ireny ny aliny 4 décembre 2024 lasa teo anefa dia nisy ny fanaparitahana ireny antson'ny pahaiady ireny hoe étoile de ninja na ny ferron atambatra miendrika kitana ary maranitra ny lohany teny amin'ny arabe Anidihy Antanimoro Besarety Analakely ary Ambanidia Tonel maro ireo fiara sy moto tratran'izy ity ka manentana ireo niaran'izany ny polisy pirenena mba hametraka fitoriana eny anivon'ny commissariat de police akaiky azy ary manentana ny vahoaka ny fampitam-baovao ny eo anivon'ny polisy pirenena ahafahana misambotra ny mpanao ratsy amin'izao fotoana izao dia efa nahazoan'ny polisy fampahalalam-baovao ny momba ilay fiara nitondra ny olona nanimpiazy ireo nahafahan'ny vahoaka manao fety am-pitoniana dia nampitombona ny isan'ny polisy miasa ary saika nahitana polisy manao fanamiana manao fisafoana eny an-dalambe sy ny toerana maro mpivezivezy olona enina amin'ny 30 mirahalahy tsy maintsy nahiditra tao amin'ny commissariat central Tsaralalàna mba hanaovana examen de situation na fanajajiana manokana noho izy ireo mampiahiahy nefa tsy misy taratasy mahakasika azy tany aminy nahatratra 10 ny antso avy amin'ny olona nilaza fa misy olona mampiahiahy amin'ny toerana misy azy ireo ka nandefasana polisy nijery ny zava-misy misy ately ny olona nametraka fitoriana noho ny ratra sy ny voniny ninana tao tamin'izy ireo olona efatra ireo voatery ny samborin'ny polisy noho ny ady an-dalambe nataon'izy ireo teo amin'ny lafa famovozana indray dia tsy nisy ny lozam-pifamovozana namozana ny olona ny tranga teto andrenivohitra telo kosa ny lozam-pifamovozana na aratrana olona